Miarabasika rehetra indray natratra soa ny fandarana kirorika amin'ity alatsinainy ity faharoapolo ny volana Jolay. Efa misasaka sady ny volana mandroso dia mandroso ny fotoana tsy mahazo mianahana. Isaorana aloha ny ekipa rehetra atao anatin'ny fitantarana ny baolina kitra Omaly, nisy an'i Rufin, nisy an'i Rina, nisy an'i Naomi. Mahafinaritra izay ny fiarahana atao anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay samy manana ny nalainy ny tsirairay avy, nisy naka Argentine, nisy naka Espagnol dia nameny tsara indrindra aloha zany izay atao anatin'izay fitantarana izay. Nino fa mahafapo anareo ihany ireny fomba fitantarana ireny dia makasitraka antsika rehetra dia aza misaraka amin'ny MBS Fahitalavitra sy ny MBS Radio. Hiaraka antsika ao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay eto amin'ny Kirorioka. Ndahora fa ny top 12 no hanomboantsika ny fiarahana amin'ity anio ity totosa soamantsara ny fifaninanana ao anatin'izay baolina lavalava izay fifaninanana ekarana amin'ny dingana manasadalana ho an'ny USCAR sy ny TFA anaty hazo tafavoaka bandresy moa ny USCAR ary tafiakatra ao anatin'izay dingany manasadalana izay. Hoaratsika ny mikasika izay. Tafakatra hiatrika amin'ny dingana manasadalana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny USCAR rehefa nandresy ny TFA anaty hazo tamin'ny isa 7:30 no 7:20. Nanjakan'ny USCAR tanteraka ny lalao nandritra ny 20 minitra ny lalaovana ka navita ny tazona ny tombony hatramin'ny farany. Araka ny nambarany mpanazatra efa ela no nanomana n'ity fionana ity ny ekipa ary mazava ny tanjona napetraka dia ny ahatratra ny lalao famaranana. Laza izy fa tao anatin'ny 15 minitra ny voalohany no nametrahan'ny mpilalao ny gadona ka nafahan'izy ireo nahazo izao fandresena izao. Lalao aloha zany dia nomanina tokoa ny lalao satria tao anatin'ny herinandro nanomanana an'ity lalao ity, tsy hoe tao anatin'ny herinandro efa nomanina tsambo zay fa any amin'ny finale zany ny tanjona amin'ity lalao ity. Teny ambony terrain aloha zany tao anatin'le 15 minitra fidirana voalohany tafiditra fa ohatran'ny lase kely le izy tafiditra taty anatin'ny 20 minitra tany ohatran'ny lase kely dia verina ihany le izy avy eo. Na dia niezaka nanohatra sy nanamafy ny fanafiana aza ny TFA anaty hazo dia tsy navita nanakana ny herin'ny USCAR. Nisy raha teo ny lesoko teo amin'ny fiarovatena ny TFA indrindra teo amin'ny faritra ny Trois-Quarts izay nanarotany mpifanandrana mba hanitarana ny elanelam-bokatra. Lalaova somary teo amin'ny fiarovatena zay somary tsy dia loatra teo amin'ny rehefa iny napetrany teo dia efa zay zany ny zava-nisiko. Mateo zany izy mipetraka eo mahay izy. Etsakilany tsy totosatra amin'ny farany kosa ny fionan'ny USA Ankady Fotsy sy ny FTM Manjakaray. Nijanona teo amin'ny minitra 7:20 ny lalao noho ny olana ara-pitsarana ka andrasana ny fanapa-kevitra ny tompona andraikitra misahana ny fifaninanana momba ny toyiny. Anisan'ny nanamarika ty dingan'ity ihany koa araka izany ny fahatafitany USCAR amin'ny lalao manasadalana sy ny lalao ny ato izay mbola andrasana ny fanapa-kevitra ofisialy. Zay no mikasika ny baolina lavalava fa hiditra indray antsika ao anatin'ny baolina boribory
tournoi bolide zay no niantsona nyty fifaninanana ho an'ny école de foot ity zany hoe fiantsona ho an'ireo katita kely hiditra ao anatin'ny sehatry ny fifaninanana antsona ihany koa ny école de foot rehetra ao anatin'izay sehatry ny fifaninanana izay mba hifampizarana traikefa indrindra azahoana fifandonana misimisy kokoa amin'ireo ankizy ireo mila an'izay fifandonana izay iaraka amin'ny zakitsika mpikarakara nyty fifaninanana tournoi bolide ity. Totosany sabotsy alady lasa teo teny amin'ny kianjan'ny Malakama ny andehan'ny fahatelo amin'ny tournoi bolide. Fifaninanana baolina kitra ny karakarain'ny école de foot Ankazomanga. Ankizy avy amin'ny sekoly mpiofana amin'ny baolina kitra maro miona sy ny faninana tao anatin'izany amin'ny toetsaina feno firaisankina sy fifanajana. Sokajy telo no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity dia nilatsaky ny 9 taona, latsaky ny 12, latsaky ny 15. Natratra 9 ireo mpilalao nandray anjara tamin'izany, niezaka nampiseho ny talentany sy ny fahaizany teny ambony kianja ny tsiraray. Araka ny fanazavan'ny mpikarakara, ny tanjona dia fanabeazana ny ankizy amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy fampiroboroboana ny baolina kitra ifotony eto Madagasikara. No amafisy ny fampisokatra ho an'ny mpilalao rehetra avy amin'ny école de foot ny fifaninanana mba ahafahan'ny ankizy maneho ny talentany sy mizaratra kefa anatin'izany fifaninanana izany. Ny tanjonay dia mifanabeazan'ny ankizy zay moa ny bolide sy ny ampandrosoana ny foot indrindra fa matimatesany zareo io ao amin'ny Baria ao le izy le 2019 reny matimatesany mihitsy ary makarary ny aina ny resaka foot eto Madagasikara dia mba ampivoatra ny foot eto Madagasikara sy mba hanana ny kalitao amin'ny resaka baolina kitra ny gasy fa tsy heteritra manolana foana dia mba joro amin'ny fahamarinana surtout amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra. Zay ny tena tanjon'ny bolide moa amin'ity tournoi ity. Ankoatra izay dia nambara fa isan'ireo olana mbola sedran'ny baolina kitra malagasy ny fitantanana izay heverina fa mila hatsaraina mba ahafahana mampandroso bebe kokoa ny taranja sy manome sehatra ny ankizy eo amin'izay talenta izay. Ny talesika eto amin'ny anina dia izay foana averina imbenimbeny ny fitantanana aloha, ny fitantanana io manomboka any amin'ny lehibe indrindra ka hatraty amin'ny zahay kely indrindra. Io moa rehefa ny any amin'ny lehibe tsy mandeha amin'ny zelony ny fitantanana dia lasa baranahana sy bordel daholo ny aty ambany rehetra fa miankina ao amin'ny ambony ao surtout tonga dia itsiko eto ny ao amin'ny fédération miankina amin'ny any io fa rehefa ao migoragora ohatr'izao dia tsy voatra mihitsy tsika na anao faran'izay ezaka tena tsara ary zahay aty amin'ny tany ketsa dia tsy voatra mihitsy tsika raha tsy ny ao amin'ny fédération mila atao misy fitantanana madio misy fandaminana ara-dalàna misy mba mila fivoarana manana objectif indrindra. Na dia eo azy ireo fanamby antenaina fa ito isan-taona ny tournoi bolide satria sehatra ahafahan'ny ankizy manatsara ny fahaizany mampitombo ny traikefany ary manomana ihany koa amin'ny hoaviny eo amin'ny sehatra ny baolina kitra malagasy. Rehefa avy niaraka tao anatin'izay fifaninanana ny baolina kitra izay dia ivadika any amin'ny basket indray tsika ny fifaninanana U16 sy vétéran anatin'ny fiadina ny tompon-daka ny Analamanga eo amin'izay sehatry ny taranja basketball izay ho an'ny latsaky ny 19 taona sy ny sokajy vétéran izay samy niezaka mameno tsara indrindra ny tsiraray eny ambonin'ny terrain eny andao rahantsika mikasika an'izay. Natao teny amin'ny kianjan'ny Baria Omaly Alahady ny lalao fifanitsanana isam-bondrana amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Analamanga eo amin'ny taranja basket. Ny faninana tamin'izany ny ekipa sokajy latsaky ny 19 taona sy ny vétéran fifaninanana izay efa nanomboka tamin'ny volana martsa lasa teo. Araka ny fanazavan'ny mpikarakara tanjon'ity fifaninanana ity
dia nifatenana ireo ekipa solitenany ligina ny Alamanga amin'ny F10 ny tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona. Anisan'ny lalao nisongadina ny feonan'ny ASBM, ny Tafimanga sy ny Team ny Tafimavo. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa 7-10 ny ASBM taoriana ny lalao ny fandanja sy nahitana fifandonana enjana. Na dia nahazo fandresena aza ny ASBM dia nilaza ny mpanajatra fa mbola hita taratra ny tsy fahampian'ny fahavononana nataon'ny ekipa nandritra ny lalao izay nataony. Nambara fa mbola mila tsaraina manokana ny fahombiazana eo amin'ny famonoana baolina eo ambanin'ny panier. Fa ny panier koa be da be tsy maty dia coaching ny fasy ihany. O ny adversaire koa tsy ampy dia tany zany nohatra hoe somary reraka le rony zay mipetsapetsaka. Izay no mety nahazoana ilay victoire. Raha ny fahalalako anazy ohatran'izay ny voalohany amin'izao atao amin'ity politika. Itsakila nanazava kosa ny mpanazatra ny team Fara fa ny avizanana sy ny faharerahan'ny mpilalao no antony lehibe na tonga ny faharesena tamin'ity fihaonana ity. Reraka izay satria omaly avy nanao demi-finale tany amin'ny section avaratrany dia normal be raha reraka le bandy koa tsy ampy satria be dia be ny tsy afaka dia hita be izany le hoe reraka le ankizy nanao baolina. Mbola tsy fantatra zany ny larana satria mbola misy match izay mbola misy match anankiroa dia miankina amin'ny match any manaraka zany ahafantarana hoe izao ny larana na izao ny larana fa ezaka hanomana sy ezaka hanao izay mety foana ho an'ny ekipa. Ankoatran'ny fifaninanana mbola olana sedran'ny taranja basketball ho an'ny ligina ny Alamanga ihany koa ny tsy fahampiany ny kianja fanazarantena sy ny fifaninanana ary ny fahalafosan'ny iofan'ny kianja isan'ora. Sakana izany araky ny nambara mpikarakara mbola mitaky vahaolana mba hanatsarana ny fivoaran'ny taranja sy hanomezana sehatra bebe kokoa an'ny tanora sy ny mpilalao. Mitoetrany ny fifaninanana ho an'ny championnat régional Analamanga ka ireo ekipa mahavita ny vokatra tsara indrindra no hiaro ny voninahitry ny ligina ny Alamanga amin'ny F10 ny tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona. Toizana trano anatin'izay tontolo ny basketball izay ny Elite U23 ABL Elite U23 zany hoe ambony amin'izay sehatra ny basket izay ao anatin'izay taranja tontolo ny basketball latsaky ny 13 taona izay efa tafiditra amin'ny andro fahafolo zao ny Elite U23 ABL izay toy izao ny voka-dalao tsara ho fantatra mikasika an'izay. Totosan'ny farany herinandro teo ny lalao basketball ABL Elite U23 andro fahafolo. Ny famalina tokoa ny fanafiana ary miendrika ny endri-dalao nasehoan'ny ekipa niatrika izany. Fampisehoana talenta, fampiarana ny mpanazatra ny ezaka rehetra izay natao, niada ny lalao rehetra ary tsy misy ny isan'ny fanalavitra hatramin'ny fizara-potoana faha-efatra dia mbola sarotra mamaritra ny ekipa ho mpandresy. Toy izao ny voka-dalao anatin'izany, nibata ny fandresena ny ekipa ny Fandrefiala nanoloana ny SMBC tamin'ny 5-70 no 3-20. Ity farany izay nitarika tamin'ny 20. Nivoaka mpandresina nanoloana ny ekipa ny BCR ny ekipa ny ASSM basketball tamin'ny 1-70 no 5-20. Ary lalao anisan'ny tena niarasamy maro niady hatramin'ny farany ekipa rotota, lalao ny fandonan'ny ASB sy ny AKBB nisaraka tamin'ny 70 no 7-70. Somary hipetraka kely ndretsika ao anatin'ny ity fanatanjahantena manaraka ity dia ny échec zany izay no resahantsika manaraka satria totosa ny sabotsy lasa teo ny andian'ny faharoa eo amin'ny fifaninanana ho an'ny orinasa zany hoe tournoi inter-entreprise mikasika an'izay resaka échec izay orinasa 5 no natonga mpandray anjara zany tao anatin'ity fifaninanana ity ary ezahana ny ampivelatra tanteraka ny échec raha ny vinavina ny fédération tsy eto amin'ny Analamanga ihany, faritra Analamanga ihany fa ho andao ihany koa ho aparitaka manerana nosy izay échec izay antsoina zareo hoe échec pour tous vulgarisation ho an'ny échec izay indrindra no tanjona andao resantsika mikasika an'izay miaraka amin'ny rindra itsika izy moa zany dia vice président ny fédération ny échec izay ndao.
Notontosaina ny sabotsy 12 jolay ny fifaninanana inter entreprise échec pour tous andian'ny faharoa karakaren'ny fédération izay natsoina izy ireo hoe vulgarisation de discipline. Fifaninanana izay natao an'ny ekipa miaraka misokatra ho an'ny rehetra na open, tsy misy fanavahana fa afaka mandray anjara avokoa ny rehetra ary tsy misy sokajy-taona. Orinasa miisa 5 no tonga namaly ny antso ary kasaina izany vulgarisation izany ivelatra amin'ny faritra rehetra. Efa ao anatin'ny vinan'ny fédération ihany koa ny fampivelarana amin'ny taranja échec ho an'ny sekoly ary entanina ny ankizy ho liana amin'ity taranja ity satria maro tokoa ny vokatsoa entin'izany. Omena sehatra araka izany indrindra fa ireo vao manomboka isehatra amin'ity échec ity ary entanina ihany koa hiditra amin'ny club mba ahafahana miditra amin'ny sehatry ny matianina kokoa. Efa miomana sahady ny fédération ny amin'ny fandaram-potoana manaraka dia ny tournoi Elofide Open izay atao ny 4 5 jolay atao any Akadikely Lafy izay atao amin'ny système suisse misy round 6. Ka manentana araka izany izy ireo miantso ireo mpilalao rehetra manana ny kara-pilalaovana ho avy amin'ity fifaninanana manaraka ity. Ity zany tournoi interentreprise deuxième édition. Tamin'ny fotoana moa zany no première édition initiative-ny fédération malagasy du jeu d'échecs anatin'ilay politika ny vulgarisation taranja hoe échec pour tous. Ity zany Paul hoe ahafahana misintona ny olona avy any amin'ny orinasa satria hita hoe be da be passionné fa mbola tsy mahita sehatra ilalaovana sy fanafy edivana zany. Dia izay ny mahatonga an'ity initiative. Izy par équipe moa le tournoi antsika ity dia tamin'ity édition ity navitana nanangona entreprise anaky 5 dia équipe anaky 5. Ity moa zany hoe izay pôle entreprise fa ao anatin'ny pôle vulgarisation hafa ny resaka mampivelatra ny échec any amin'ny an-tsekoly ho an'ny tanora zany dia misy ihany koa ny ho an'ny hoe olona tena hoe anatin'ny hoe mampiditra ny olona anaty club hoe misarika ny olona zany mba ho licencier mba ahafahan'ireo miatrika tournoi homologué zany dia ao anatin'izay koa no ataony ny entreprise rehetra mihitsy moa izy entreprise fa hoe atao hoe entité zany zay entité na service public na association voanjo avokoa dia ny communication moa efa niazana naparitaka hatramin'ny volana Mai. Tena hoe le vulgarisation raha ny enjeu principal sy hoe manome sehatra zay hoe sehatra ho an'ireo amateur satria ao anatin'ireo orinasa ireo misy tsy voabetsaka ny tsy licencier hoe passionné sy amateur fotsiny nefa mitady sehatra mba hamoahana an'le kolontsaina sy lalaovana moa zany dia izay ny antony izy hoe natao open tamin'ity indray mitoraka ity afaka milalao daholo ireo olona rehetra na tsy licencier fa na olon-tsotra maniry lalao fotsiny hoe mahay an'le taranja. Izy s'étaler sur 4 journées, une journée par mois izy dia ny androany moa zany amin'ity volana ity dia amin'ny volana manaraka koa izy dia jusqu'amin'ilay 4e journée dia à raison de 2 rondes par journée le izy. Fa nisan'ny zavatra mahafinaritra be hoe sady mahay échec ianao, mahay basket ianao, mahay baolina ianao dia mahay rugby ihany koa ianao fa mbola mahay ihany koa ianao taekwondo izany ihany koa anitin'izay sehatry ny fanatanjahantena izay. Totosa ny farany herinandro teo izany hoe tamin'ny sabotsy 12 jolay teo izany ny fifaninanana nasionaly ho an'ny taekwondo ITF Madagasikara izay nahatratra 200 ireo mpandray anjara atao anatin'izay 4 ny liga natonga solotena zany tao anatin'ity fifaninanana ity. Resadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny président ny taekwondo ITF no miaraka amintsika Andriamatoa Arliva doaratsika mikasika izay. Tanteraka tsakany sandavany ny fifaninanana taekwondo national izay nikarakarainy taekwondo ITF Madagasikara izay nahitana fandraisana anjara ny liga miisa 4, nahitana sokajy latsaky ny 5 taona sy ny mihoatra ny 12 taona. Misy ny ady natokana ho an'ny ekipa, misy kosa ny ady natokana ho an'ny olon-tokana na ny kata. Ny taekwondo ITF Madagasikara dia efa miomana sahady amin'ny fifaninanana championnat d'Afrique sy ny championnat du monde ka efa ao anatin'ny fitiliana ireo atleta afaka hiaro ny voninahim-pirenena izy ireo. Araka izany, ity fifaninanana nasional ity dia tafiditra tanteraka amin'ny fiomanana sy fijerena sahady ireo mendrika ho solontenan'i Madagasikara
ny amin'ny fifaninana ny ivelan'ny Madagasikara. Efa nisy fampifondronana maro ny volana aprila lasa teo ary mbola etoy izany amin'ny enim-bolana ho avy. Manana tanjona ny MTI hampiakatra ny letan'ireo atleta ary ezahana atao amin'ny fomba rehetra ihany koa ny fanomezan-danjana avy any amin'ny faritra hitovy ny eto an-drenivohitra. Tsapa tokoa ankehitriny fa manana ny anjara toerany ny taekwondo malagasy maneran-tany. Ny fifaninana hitantsika androany dia karakarain'ny Madagasikara taekwondo ITF championnat national ahitana liga anankiefatra. Ny zay ao anatin'ny fanomanana ny karakaran'ny ankizy amin'ny fifaninana nasionala anomana ny championnat d'Afrique, eo ihany koa championnat du monde izay atao amin'ny herintaona Italiana sady Androtokatroka izay hita fa afaka isolotenan'ny Madagasikara. Ny fanomanana ara-teknika misy ny commission technique izay efa miasa zareo amin'izao fotoana zao dia rarina mba afaka isolotena tsara antsika ny ankizy izay voatendry amin'io championnat rehetrarehetra io. Ny ho an'ity taona ity mezaka izay mampiakatra ny lenta ara-teknika ho an'ny mpikatroka, eo ihany koa ny fikarakarana ny karady ho an'ny mpikatroka ary indrindra ny fanapareahana ny taekwondo ITF manerana ny nosy. Ny fampiroboroboana ny faritra rahantsika mita zao fa mbola ambany ny karady eto Antananarivo somary lasa lavitra dia zany ny asa ao anatin'ny 3 volana enim-bolana ahafahana mahazo ny niveau an'ireo mpikatroka eto toeranareo dia akina tanteraka amin'ny commission technique ny Madagasikara taekwondo ITF izay zavatra rehetra izay. Farany kanefa tsy kely indrindra ao anatin'izay fiarovan-tena izay sy ny fahaizana aiady ny self défense na ny auto défense zany no resantsika manaraka. Ilaina tokoa ary ve zany aloha tokony fanontaniana tsy mipetraka satria tena ilaina zay resaka auto défense sy self défense izay ao anatin'izay hoe fiarovan-tena izay. Ny fiarovan-tena tsara indrindra dia ny mitsoka raha mbola azo atao dia misoroka zany misoroka fa tsy hoe mitsoka dia zay ny tsara indrindra. Raha misy ny fifamaliana dia miezaka mandamina, raha misy ny asoroana dia miezaka misoroka. Reo aloha zany tena hoe fiarovan-tena tsara indrindra. Rehefa tsy maintsy hiditra amin'ny fampiasana hery dia zana no mifehan'ny mpanao ratsy farak'izay aingany avy eo dia miala eo amin'izay toerana izay. Misy ihany koa ny lalàna mifehy mikasika an'izay self défense izay fa tsy hoe ataotao foana satria mila mifanaraka ny fifandanjan-kery eo amin'ny mpanao ratsy sy ny olona iaran'izay herisetra izay. Iaraka amin'ny maître Mizarasoa izy anisan'ny nanorina ny fikambanana miara-milalao ao anatin'izay tontolon'ny self défense izay. Rahantsika mikasika an'izay sy ny tsara ho fantatra mikasika an'izay auto défense izay. Nilan'izy miala fotsiny tsika zany. Nilan'izy 1 2 kapaty amondy arany any. Verana ny mandeha tsika zay lesitsika verana ny mandeha miaraka tsororotsika vetivety. Ny self défense na auto défense dia fampiarana ny fitambarana mipaikady ahafahan'ny olona iray miaro tena amin'ny fanafiana ka ahafahany miala ny amin'izany. Tsy ny miady ihany natao rehefa manao ny self défense fa ao ihany koa ny fitandremana. Fatarina ny loza miandry ary raha azo atao ny miala aingana dia izay ny tsara indrindra. Miezaka mandamina ny fifamaliana ihany koa raha misy ny azo alamina ary raha tsy maintsy mampiasa hery dia atao aingana no mifehy ny mpanao loza. Farany mila mahafantatra ny lalàna mifeny amin'ny tany toerany ihany koa ny olona manao izany. Ny tanjon'ny self défense dia ny fiarovan-tena ary ny fitsoahana amin'ny loza. Disiplinina maro no ianarana rehefa manao izany self défense izany toy ny Krav Maga, Systema, Jiu-Jitsu na ny judo, eo ihany koa ny Jeet Kune Do na ireo programa mpampianarana natokana ho an'ny self défense. Efa ntaona maro no nanaovan'ny Mizarasoa ny aiady ka naliana azy ny self défense ary izany indrindra natonga azy nanorina ny fikambanana Mizarasoa miara-milalao self défense izay niorina tamin'ny taona 2012. Nanazava izy fa tena ilaina tokoa ny fianarana ny fiarovan-tena indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Tsy natokana loatra ho an'ny ankizy kely ity taranja ity kanefa entanina kosa ny vehivavy ho liana amin'ny fiarovan-tena. 7-20 taona zany zao teo amin'ny 20 taonako teo mihitsy zay vao niditra tamin'ny sehatry ny ara-maso eo zany tany aloha be tany dia nisy fotoana niato kely satria ohatra mbola tsy ampy le hoentinanana dia rehefa tena efa nanomboka ny karama amin'izay zany zay vao hoe metimety ny hoentinana satria tsisy mpiantoka écolasy tany zany fa mianto tena dia rehefa mbo metimety ny fikaramana dia kung fu tsy dia atahorana ilay eo tapaka satria fa misy tatami mahazaka ny poids-ny olona tokony metotony eo zany io no le teknika koa zany mila mahay mianjera ianao dia mila mahay mampianjera dia contrôle zany fa tsy dia tena tonga dia atao letrezana be le fanatanjahantena ary lasa mipetraka ao anatinao mihitsy zany le zavatra ohatrany hoe tsy very intsony zany zavatra ny anarana moa ny fahasalamana sy ny toe-batana
koa ny sakana ho an'ny fidoroana zava-mahadomela ohatra hoe sigara na voasarosarotra amin'ny fisotroana sy ny karazany. Ho an'ny olona lehibe raha manana mpiniavana mbola mety raha ohatra ka manana toe-batana hoe manana état fizika ao tsara zany. Dia tsy atao sakana ho an'ny fianaran'ny ankizy ny fanaovana fanatanjahantena fa eo amin'izay tontolon'ny fiarovan-tena sy ny ara-marsio izay hatrany tsy sakana velively ny taona ny andraikitra izay sahaninao ny zavatra mety iainanao eo amin'ny andavanandrom-piainanao sy ny manodidina sy ny fiarahamonina zany ny fanaovana an'izay fanatanjahantena izay fa azo atao foana ny fanatanjahantena na firy taona ianao raha ho an'ny self défense aloha dia nilaza i maître mizara soa fa tsara kokoa tsy natao ho an'ny ankizy izy ity satria misy fihetsika mety mahery-sitra ao anatin'izay zany dia aleo mba ny olona efa vorosaina sy matotra no manomboka manao an'izay self défense izay fa ho an'ny ankizy misy ny aiady efa natokana ho an'ny ankizy afaka ataon'ny ankizy soamantsara zany. Iaraka amin'ny Jean Anisetsika izy dia anisan'ny mpianatra ao anatin'izay self défense izay somary efa be taona ihany kanefa mbola liana ao anatin'izay tontolon'ny aiady izay. Hoaratsika mikasika an'izay resaka izay. Ho an'ny Jean Anisetsika kosa dia efa raha mikorina ao anatin'ny fitiavana ny fanatanjahantena sy ny aiady. Efa tamin'ny 27 taona no nanao ny aiady izy ary tsapany fa tena mahasoa ny fahasalamana ny fanaovana izany. Azo atao tsara hoe aniseny manao ny fanatanjahantena na dia efa mahazo taona azy ianao, saingy kosa mila fanaraha-maso akaiky ataon'ny matianina ny amin'izany. Raha ny nambarany dia tohizana hatrany ny aiady raha toa ka mbola afaka manao izany izy. No mafisiny ihany koa fa tsy natao sakana velivelo an'ny fianarana ny fanaovany aiady satria mifameno tanteraka izy ireo. Self défense resaka fiarovan-tena sy fampianarana ny ankizy mba hiaro tena amin'ny fahavalo sy zavatra tokony ilana anazy moa zany. Nentina ao anatina kilalao zany le izy no natambatra amina ara. Cible zany efa misy ianarana mihitsy moa zany hoe maso, ny orona, ny tenda, ny plexus, ny génital. Efa hita le zany lohalika sy ny ranjo. Tsisy compétition, tsy manao compétition zay fa ny compétition moa zany dia ataontsika hoe ny andalana no compétition zany raha ohatra hoe zay no amehezana anazy satria resaka fiarovan-tena le izy nentina mpianatra an'ireo ankizy ireo hitezana an'ireo ankizy ireo hiaro tena dia izao. Le izy zany ny tsy dia tena manao amin'ilay ankizy kely zay satria amin'ny ankizy kely anazy somary maherihery-setra ilay zavatra atao dia somary mitandrina ihany zay hoe efa olona efa maro tena tsara no manao anazy. Ho an'ny olona izay maheno moa zany tsara no mba mahay miaro tena satria nitapoka zany amin'izao andro iainantsika izao efa somary masitsika ihany ny mpanao ratsy dia tsara mba mahafantatra zavatra mba ahafahana mba miaro tena na kely fotsiny raha ianao hoe ty point vital aingana indrindra dia mila haitsika zany mahafantatra an'izay ahafahana miaro an'ny tena. Zay ihany koa no mamarana ny kirioka tamin'ity anio ity mankasitraka feno antsika rehetra niaraka taminay nandritra an'izay fotoana izay. Misy fanatanjahantena teto an-toerana resaka kely ihany koa tsika mikasika ny izay mondial izay zany hoe sombony kely fotsiny resahantsika satria efa fantatritsika hoe ino ny vokatra sy ny voka-taloha mino fa betsaka ny olona efa mahafantatra an'izay. Manome fotoana anareo amin'ny heriny toy izao famerenana ny fandaharantsika ny ao amin'ny radio ny alarobia amin'ny 7:30 ny amin'ny fahitalavitra kosa alarobia amin'ny 2:00 eo zany aoriana ny famerenana ny vaovao no anarahanareo. Ny famerenana ny fandaharana kirioka ity rahanareo ihany koa amin'ny YouTube sy ny Facebook.